antsika eto tafitanana ny fianaratsosy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ototo saina mandritra ny ray volana. Eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell. Ady arapana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozina, reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neniny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao varina mana ratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka, mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaony oloko, vahaony ravoravo ny foko, ravoravo ny fanahiko miona amintsika menakavy amin'ity fotoana ny mahafinaritra ity na maraina na atoandro no iaonako aminao eto. Mietanetana ny foko satria fa ela loatra ny ndrasantsika menakavy eto Fianaratsoa ny ty fotoana lehibeko ro azady ity sy fanafana ity. Maromaro vitsivitsy aminareo any mondraindray mba miantso ana satria manaraka amin'ny Facebook, manaraka amin'ny internet dia miantso ana amin'ny telefony pasteur rovina vao mbo tonga te Fianaratsoa ianao, rovina vao mbo anao délivrance ty dia mahafinaritra fa tsy namelan'i Jesosy raha tsy tonga eto Fianaratsoa ary tsy ndray andro fa mandritry ny ray volana eo tsika hiaraka eto hifampitantana ivavaka ary tonanao ho an'i Jesosy mba anafaka anao sy anampy tosika anao. Misy karazana retina manko riavana zay tsy sitrana mihitsy satria asana devoly. Efa nisy fotoana tamin'ny herinandro nanazava ny teresako ty teto hoe ny aretina rehetrarehetra raha marina dia tokony ho afaka daholo. Tsy misy aretina tsy sitran'izany raha ao amin'Andriamanitra fa ny aretina rehetrarehetra dia tokony ho afaka na aretina ino na aretina inona fa raha vao ny aretina izay no avy amin'ny devoly dia tsy sitrana dokotera zany io, tsy sitrana amin'ny hôpitaly zany io raha vao asana devoly. Nisy mpianaka zay teo eo amin'ny 2 tokom-bolana teo izy ireo no niaona tamiko. Le zazalahy efa 20 taona le zazalahy dia nireny moa tsy fantatro zany tsy haiko mamina vina azy mety any amin'ny 50 any na noany angamba nireny na noany fijeriko azy fa le zalahy 20 taona dia fampitatany izy mianaka fampitatany eny le raha le zalahy aminy efa be volombava be pota kely fohifohy mitovitovy amin'ny reniny any moa dia mitaraina amiko le mama mitsaly pasteur ozy izy ty zanako te fa tao anatin'ny 20 taona angarangidina ninana fanafody fa tratran'ireny andro be reny, tratran'le fanan'andro be reny dia le zanany amin'io zany le dia midororory be reny le zazalahy le mivandravandra litany hoe dontona fanafody donto tsy miresaka tsy manina fa sady ohatrany hoe adala kely ny dontodonto be ny lohany vandravandra be volombava tatanana tsy miresaka tsy mahay miresaka nandritry ny 20 ny 2 taona zany izy io nanomboka tratran'le fanatoratorana le fanaminditsinditsy reny le androbe ozy izy tsika androbe fitenena Tananarivo fa ty Fianaratsoa tsy haiko zay anarana 2 taona 20 taona io zany narary 20 taona izy zao izy nanomboka 2 taona zaza 2 taona netsika fa tena mitolo izy mianaka zany vavahany izy azy io teo eo amin'ny ray volana latsaka na 3 herinandro mahery teo zay ny vavahana gaga riavana tamin'ny herinandro miresaka le zalahy
na janony mama ny fanafody le pile kely mihinana pile isan'andro zany io zazalahy raha vao tsy mihinana pile io de metsika vao tsy mihinana pile io de metsika fa ny fanapaha-kevitra ny raisiny izy mianaka de zao ajanona ny fanafody ndao ivavaka tena najanona teo eo amin'ny ray volana latsaka izy mivavahana teo tsy mietsika na indray mandeha ary le zazalahy tsy mietsika sitrana de varina tamin'ny herinandro miresaka le zalahy miresaka normal miresaka tsara afaka sitrana io izy le mamany tsy nietsika tsony pasteur nefa tsy mimena fanafody tsony de ny saina ozy izy io manomboka miresaka tsara io normal de miresaka le zazalahy enina am'roapolo taona narary ny andro be manafaka andriamanitra io aneo de mahavariny mikikika fotsiny anao mandroka de voly mikikika mandroka ny hery maizina de mahavarina fa afaka le olona sitrana le olona misy fahagagana misy fanafana misy fanasitranana de nefa tsisy afa-tsy zay ny atao tsisy afa-tsy fandroana de voly sy atiny ka zany no ilazako amintsika eto fianaratsy eto hoe manafaka andriamanitra manasitratra manome fiainana manao zavatra ary ny alehako eto mbola tsy ndreko tsara tsy andany andro tsy andany fotoana tsy hanao vacances ny rano tompo eto fa satria misy olona ho afahan'andriamanitra eto ny rano tompo eto fa misy olo hositranan'andriamanitra eto fianaratsy eto de matoky efa hisy fahagagana sy fanafahana faratapony ho ataon'andriamanitra eto tapitranana fianaratsy ho andreo zay tena mitady asa sabotsy ho avy izao 8 octobre ty fotoana antsika ty amin'ny 6 ora maraina eto amin'ny trano fivahana Tarandolo ambadiky ny station Shell eto dao naraka fijorona vavolombelona ho antsika eto tapitanana ny fianaratsy sy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozina reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao ny tokantranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina mana ratsy io pino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidiwar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didy eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha idro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny 5:20 Haleluya. Androsana bavy. Ina zavatra nataony tompo teo fiainana. Iza aloha ny anaranao e? Anarako. Fololona ny anarako. Fiatanana ao amin'ny fiangonana dia fiatanana ao amin'ny paster. Fijoroana fahavolombelona ataoko eto anankiroa zavatra nataony Jesosy tamiko zany a. Dia raha nanentana teto paster tamin'ny toroteny tamin'ny alahady hoe ny fijoroana fahavolombelona ozy izy dia mampaheriny hafa moa mampitombo ny ara-pananao. Dia niraisiko izay zavatra izay dia noetika mbavaka dia ozy dia sady mivoa tamin'i Jesosy hoe zaho ara voanehoana amin'ny voninahitra ao foana Jesosy dia hijory fahavolombelona dia tamin'ny kofeny mahavoalohany iny dia za tsy tativa tany ambanja dia ireo zanak'ireo zany a ny olona lasa nitsoka nandositra daholo tamin'ny nitsoka nodiny sasany nitsenany olona ny rindrina daholo fa ny zanako a nisokatra foana ny tsenany
ary ny zanako a nahazo ny sasany nahazo asa ny sasany nahazo fidiram-bola dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa sady nahazo fidiram-bola ilay zanako izany a nahazo asa no voatady tsy ho tratran'ilay arety mandringana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7-9. ia izany anaranao ranabavy inona zavatra nataon'i Jesosy raha ely ny anarako miaraba ny pasteur rehetra dia miaraba ny fiangonana fahafolo-karena sy fitahiana ary fanaovana fiara-miasa zany no vavolombeleto misy fotoana zany za tena tsy anasa dia amin'izay tsy anasa zay zany a dia nafinaritra efa nalalan'i Jesosy ary efa nalala ny atao hoe fahafolo-karena dia ny eo-pelantanana nefa kely dia kely dia niezahana zany le fahafolo-karena fa ndraindray manao dia ndraindray tsy manao dia manao ohatr'izao le fiainana dia nandeha foana ny vavaka ataoko dia ao aloha ny fangatahana fitahiana ara-panahy mamaky baiboly dia mahazo hery dia mahazo anatra dia mahazo taridalana dia manaraka an'izay le vavaka momba ny ankohonana sy momba ny mpiara-miasa momba ny olona rehetrarehetra dia ny faran'izay vao mangataka zany ny ara-bola dia tao anatin'izay dia nisy ny fitahiana voalohany satria nameny Jesosy an'le asa zany izay mifanaraka amin'ny mari-pahaizana le izy nefa mbola grady ambany dia kelikely le vola raisina zany dia ozy hoe Jesosy zao ianao fa niteny hoe fahafolo-karena nokafanao ny lanitra nodatsahanao fitahiana dia taio anao le fahafolo-karena tsy akijanona dia mafimafy ihany nanaovana azy dia ny fehezina ny fo fehezina ny tanana fehezina ny saina narahana mivavaka dia nisy le fahazarana nanao an'le fahafolony teo am-pelantanana nefa mbola kelikely dia avy eo dia nisy indray ny fitahiana faharoa satria tao anatin'le asa zay nataoko dia nisy asa faharoa nameny Jesosy ana io asa faharoa ao anatin'le toerana hiasako any fa tena asa nidiram-bola tsara mihitsy zany dia nefa lasa dobla zany ny vola azonao dobla koa fahafolo-karena menao dia le tananao tady tsy anome fa nalefa foana mivavaka dia nangatahany Jesosy dia lasa zatra zany nanao an'le fahafolony vokatra izay dia nameny Jesosy fitahiana ara-bola dia le fitahiana nazahoana trano nahazo trano 2 étages akoatra ny trano efa nipetrahanay dia raina Jesosy fa nampanipaina zany le izy satria izay fa manana ny tranonay dia mahafinaritra be Jesosy satria mpanofa ara-dalàna daholo ny tao dia manome an'le ofa-trano fa lasa mavesatra indray zany le fahafolo-karena alohanao dia mandeha foana io saina io tady tsy anome fa fehezina le izy dia natao koa moa zany fiara-miasa atao mpiangonana dia rehefa mba afaka manomeny izay azo omena koa zany dia atao fahafolo-karena tsy nesorina tsony fa raha vao misy zany vola azo na amin'ny asa na amin'ny zavatra isan-karazana amin'ny ofa-trano dia tsy nety tsony ny saina sy ny fo sy ny ara-panahy raha tsy afaka le anjaran'i Jesosy ampafolony zay vao kitihana le vola dia nisy foana ny fitahiana dia aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7-9. ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra famaraparana asika ao anatin'ny fijoroana olombelona mandroso anao rahalahy anatin'ny famaraparanana izany anaranao rahalahy dia inona zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao anarako voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona dia fiadanana ao amin'ny fiangonana sy ny pastera za taloha dia voafatotry ny fisotro-toaka fifohana sigara famonoam-bady ary le anankiray sigara be
atsigarabe iny tsy denakany iny fa io mifamonombady sy fisotro-toaka ihany tifitra totondry za tsy mitifitra totondry le manamangana taretsy dia tsy dia mety amina fa any amin'le tsy hitan'ny olona reny ihany miala tsy indrindra amin'le hoe tsy hitan'ny olona fa tsy le ankiray dia ahoana ny zavatra tsapanao hoe inona zavatra tsapanao nahafan'ny tompo tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia nisy fotoana zany saiky nataony devoly lasa dala mihitsy tao anatin'le fisotro-toaka satria za mivarotra ny asako varotra mandehandeha dia mivarotra tamin'io Analakely io dia ohatrany jery ny akatra ohatrany misy zavatra ohatrany jereko ny akatra izay tonga dia ohatrany nangiritsina be daholo ny avany ny tongotro ny akatra dia nijanona veto le nangiritsina dia le olona mifanena amina tonga dia mivadika atahorako le olona ohatrany hoe olona hamono anahy lasa matahotahotra olona zany ianao tonga dia matahotra olona dia le olona mifanena amina lasany iny ohatrany hoe olona efa maty le olona lasany zany ohatrany hoe resika dia zany teny hoe ohatrany misy fanamiteny atao anatiko hoe ndana ozy izy misotro toaka dia lasa misotro toaka dia ohatrany tsy tonga saina mihitsy ny azy zany fa le olona matahorako foana dia mampitady bara foana le fanahy atao anatiko dana ozy izy misotro toaka dia lasa misotro toaka le izy moa afoiziko ihany fa ny fotoana angam dia ahoana ny fomba nahatongavanao teto dia fomba nahatongavako teto ny ariva ny andro aloha dia ozy teny an-dalana ataovy afaka amin'ity taoko ty Jesosy fa tena mahatsiaro mijaly mihitsy ataovy afaka amin'ny fifohana asigara dia tonga tao an-trano ahako dia toritenin'ny pastera ny ianko tao tamin'ny 2017 ianko tao amin'ny télé dia le ohatran'le fiainana zay le fiainana naleako tany an-dalana tany iny nresahan'ny pastera tao dia tonga dia ohatrany hoe le zavatra ohatrany hoe zay nataoko tany an-dalana ohatrany hoe zany ohatrany hoe raha olona fantako zany pastera dia ohatrany hoe tena nanaraka ohatrany hoe narahan'ny pastera zany dia ohatrany hoe nanara-maso anahy mihitsy pastera dia ozy izy hoe ianao ozy izy raha tio afaka ianao ozy izy dia apetsao amin'ity akoraty iny tany anao fa afaka ianao dia napetsako tamin'ny télé ny tanako dia ozy izy ny zanako dia mimezany akonako moa tao an-trano fa ny akonako koa tamin'izay mbola tsy mivavaka tato izy fa dia napetraka amin'ny écran ny tananao dia avy napetsako tamin'ny écran ny tanako dia misy zavatra mampibosesika be ohatrany vita le vavako pastera dia ohatrany misy zavatra mampibosesika be an'ity misy zavatra te hiala ny anatinao any tamin'io ampamorosy anahy hitomany dia nefa za tsy te hitomany dia tonga dia ohatrany mitomany ho azy fotsiny zao ohatrany feonfeony be aty dia nefa avy eo an'izay dia ozy ako ndeha vavaka aho raha maraina dia ozy izy ny akonako ndanako dia za mitomany io mbola ihany akonako ihany hoe io ndray dada sy ny ranomasy tokany nefa zatsy ranomasy tokany mbola nitreretiny akonanao io ndray dada sy ny ranomasy tokany ozy izy le zanako vavy matokely dia ozy izy ako hoe zaho tsy manao ranomasy toka zany fa ndeha vavaka raha maraina dia ho hita eo zany ozy izy le vadika dia nefa avy eo zany tonga tany amin'le vadiny zokinay tonga tany amin'le vadiny zokinay ako dia tonga tao an-tranony dia ozy zaho hiaraka anareo hivavaka dia marina izy ary taitra be marina ve zany ozy dia eno fa andeha hivavaka dia nalainy ny patalohan'le vadiny no nomeny anahy dia ny akanjon'le vadiny no nomeny anahy dia lasa nakaty am-piangonana dia nefa tonga taty am-piangonana dia tao ambony rihana tao tamin'izay dia vao niditra an'ity fiangonana ty dia mbola tsy nandeha koa no nitoriteny fa vao fitarihana fotoam-bavaka dia ohatrany salebolebo be zavatra te hiala tany anatinao tany ohatrany misy zavatra te hiala misalebolebo be zany dia avy eo amoa tsy nivoaka dia nefa nivoaka nakany amin'ny WC dia nandoto ao amin'ny WC dia ohatrany nataon'le zavatra tsy tadidiko indray lalana niakatra nakao an'le tohatra tao ambony
dia lasa dia hitsofoka mbola tsisy an'ity trano vao ty fa atao ambany riana dia nitsofoka ambany riana dia ohatra misy miteny hoe andao andeozy izy fa tokony ny alafosanylahy otrina ozy izy eo indray elahy ny vavaka eo andao andeha sy fanahy mitaonanao hoe andao dia lasa akony dia nandeha mivarotra tany dia gaga be ilay vadiny zoky hoe maninona ozy izy ianao ny tonga dia lasa mitsoaka dia zaho aho nandeha mivarotra dia nisy amin'ny talata ozy izy talata ozy izy tonga avy eo Anosy izy mivarotra teo Anosy tonga avy ozy izy eo Anosy dia amin'ny talata tsika miaraka makeo. Inona ny zavatra tsapanao amin'izay rehefa tena nanompo an'Andriamanitra teto anao? Dia ny zavatra tsapako zany nefa tena nanompo an'Andriamanitra dia tao anatin'izay an'izay zany ako mba hoe miala amin'le miezaka zany miala an'le toka tao aloha fa tsy afaka. Miezaka miala amin'ny herin'ny tenanao fa tsy afaka? Fa tsy afaka. Fa nefa tena nanolo tena ho an'Andriamanitra zany sy nanapa-kevitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena afaka tanteraka. Afaka tanteraka tsy misotrotsony? Tena afaka tena dia ny asaboty ny sabatany iny ny herina ny sabata dia nakato am-piangonana dia hariva ny andro dia le zanaky ny ravavim-badiko moa mifoka sigara dia milahatra mijoro ao zay sisy zava ty am-piangonana dia izy mandrehatra sigara dia izy eo akaiky mivaravarana mihitsy no mifoka sigara dia ty ozy izy ny sigaranao dia ozy aho hoe zaho tsy mifoka n'intsony fa efa tsy mifoka n'intsony aho efa napahan Jesosy aho dia eo moa izy miteny hoe ganareo efa mpivavaka be dia zaho hoe zaho taloha no mivavabavaka fa zao efa tena mpivavaka be mahitsy nazy. Ho antsika eto tafitanana ny fianarantso sy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell ady arapana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozy reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Tadidioar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony izay ny amin'ireny fijoroana vavolombelo ireny tena manafaka Andriamanitra ry havana ary manao fahagagana tsy takatry ny saina tena tsapako aro azy tsapaitanana mihitsy zany hoe fanafahana ataon'Andriamanitra ho atin'ny olona zany zany no mahatonga ny tsy menatra ary manao défi hoe andao tsapaitsika amin'ity ray volana mandritry ny ray volana oktobra ty ndao tsapaitsika zany herin'Andriamanitra zany enao tratrana aretina hoe avy amin'ny démonie ohatra cancer tension diabeta reny aretina hoe fa tena mahavery hevitra mandeha ratsy akijanona hoe mitsidra ozy izy ny vehivavy tena hitanao zany hoe aretina hoe fa tsabona fa tsy afaka ndao tsapaitsika ny herin'Andriamanitra satria araky ny teniko tamin'ny voalohany tao fa ny aretina rehetra tokony ho sitrany dokotera tokony ho afaka any amin'ny toeram-pitsaboana sy hôpitaly fa rehefa ny aretina zay tsy mety sitrana dia efa naratsy ny ao ambadikany dia volony ao ambadikany
ary zany no mahatonga atsika hoe tena hoe rehefa devoly io dia tsy maintsy herin'andriamanitra ny manafaka anao, tsy maintsy herin'andriamanitra ny manasitrana anao. Ary zany no tena mpaherezako mihitsy ny hoe ianareo le efa tena hoe nialanenina tetsyteroa e, tena hoe tsy hitatsony e. Ny mampiavaka nyity fotoana antsika ty riavana dia tsy manavaka finoana. Ary eto tsisy hoe ny zavatra tena ataontsika eo zany izay tompoko tsy mitona anao zany hoe miala amin'ny fiangonanao na hoe andao hivady-pinoana dia andao anaraka amin'ny vaon'ny oloko, tsy resaka zany. Ny atongavany eto fianaratso dia anampy tosika anao ary anampy anao hivavaka ao anao mba ho afaka amin'ny herin'ny démonie anao sy ny herin'ny maizina. Na ao Antananarivo ary lazaiko anao fa marobe ny olona manana ny fiangonany, manana ny toeram-pivavahany dia makany izy rehefa lahady. Ny trano fivavahana vaon'ny oloko moa rehefa sabotsy manao fotoam-bavaka dia be da be ny olona manao an'izany ka tsisy olana zany. Ny zava-dehibe tsy hoe ianao avao hiala amin'ny finoanao na hivadika amin'ny finoanao dia anaratsy ny fiangonanao, tsika tsy mifanaratsiratsy zany. Anampy tosika anao no nahatongavana eto, hivavaka ao anao, anasitranan'Andriamanitra anao, ho afaka amin'ny asana devoly sy ny aretina sy ny herin'ny oziny. Ary nohona izato isan-jato fa mandritry nyty volana oktobra iray manontolo ity ho afaka ianao. Amin'ity sabotsy ity zany zay ny lazaiko hoe ora sisa nisaina fahavalon'ny volana oktobra nanomboka fotoana antsika eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell no anatanterantsika azy manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso, tsy indriko tsara ny lera, tsy amin'ny 7 sy fahefany, tsy amin'ny 10 latsaka fefany, tsy amin'ny 7 sy fahatelony, tsy amin'ny 7 sy 10 fa amin'ny 7 ora no manomboka ny fotoana. Hitady an'Andriamanitra tsika dia ilainy ianao matotra amin'ny fotoana amin'Andriamanitra sy ny programa amin'Andriamanitra. Zay no zava-dehibe. Ny tenako mandritry ny ray volana dia hijanona eto fianaratso eto hivavaka ao anao. Isy fotoana andray olona andavanandro fa ireo olona tonga sabotsy aloha no tena raisiko satria nao mila mihaino toriteny mila manasika an'io délivrance io dia rehefa mandray olona rehefa andavanandro dia eo any manome rendez-vous an'ireo olona tonga ao reo zany no mena rendez-vous manokana ny amin'ny fotoana andavanandro zany. Ho tahin'Andriamanitra isika menakavy mametraka mandram-peona mandram-pitafa veloma tompoko. Ho antsika eto tapitanana ny fianaratsy sy ny mandidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady ara-pana anapotena reo herin'ny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina oziny, reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka, mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia. Ianao mangatakandro lava io izay ako efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidoar manomboka ny sabotsy fahavalon'ny volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didiky eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance, fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala. Vahaon'ny oloko, vahaon'ny E facile, e facile, quando ci liberanci sossi.